Manoloana ny zava-misy tao Analakely nanakatonany tsenany ireo mpivarotra samy niandriandry teny ivelany ny tompontsena tao amin'ny Supreme Center sy teny amin'ny Stick Beoririka matahotra ny iverenan'ny fandrombanan'ny magasin ireo mpandraraha. Ny polisy kosa tazana nivezivezy teny Beoririka sy Analakely ary teny Antanimena teny. Nanomboka tamin'ny sabotsy fa 20 volana avril zany no nikatona ny tsena dia androany alatsinainy fa 13 volana avril mbola nikatona ihany ny tsena no nitoetra raha misy eto amin'ny firenena dia mbola tsy fantatra hoe rovina moa zany no iverina hisokatra fa arakaraky ny fiseho an-javatra sy ny fivoaran'ny toetra rà zany kanefa ny izay tompontsena dia mangataka zany hoe mba ilamina ny tanàna satria na ny mpiasa na ny mpampiasa dia lasa sahirana amin'ny tsy fisokafan'ny tsena dia satria efa io no fivelomanay rehetra eto amin'ity toerana ity dia mba mangataka zany izahay hoe mba ilamina sy mba iravina izao savorivory misy eto amin'ny firenena izao. Makasika izay tamin'ny sabotsy izay tena nidy nanomboka maraina mihitsy ve sa hoe efa teo am-pisokafana no nidy? Raha ny momba ny teto aminay manokana aloha dia tena nanomboka maraina mihitsy dia efa nidy tanteraka tsy nisy nisokatra mihitsy dia ny androany koa zany dia tsy nisy nisokatra mihitsy manomboka maraina dia hatramin'ny amin'ity tontolon'ny andro ity zany tsy hisokatra mihitsy. Misy fiantraikany taminareo nefa le tamin'ny sabotsy iny satria teto akaikikaikinareo teto misy tsena ohatrany hoe niarana sitrasitra kely. Teto akaiky aloha nisy fa raha ny tato amin'ny anay manokana tsy nisy voakasika satria efa nisy zany ireo mpitandro filaminana izay niaro ny toerana dia tsy nisy voakasika fa raha ny fiantraikany hoe amin'ny asa zany dia tena nisy fiantraikany tokoa satria tokony hoe iodina ny tsena ny mpanjifa be dia be no mitady dia nefa ny nisy an'izay toetra raha izay dia tsy afaka nisokatra izahay. Lasibatra ny tsena ny asa fiveloman'ireo mpivarotra ireo antony nanakatonana ny magazay izany. Eny nisy an'ilay korotana be tamin'ny sabotsy io zany dia mbola suitin'io dia hoe mbola tahorana zany le hoe ialan'le sao dia sanatria misy mandroba le entana ohatran'izay zany tena atao. Iza no napaka hoe tsy hanokatra ny tompotrano sa hoe nareo mpivarotra mpivarotra? Eny miaraka daholo zany na ny tompotrano na ny mpivarotra hoe aloha mba hiatoka tsy miankina amin'le fivoaran'le zavatra tranga zany. Tamin'ny sabotsy manokana nisy ketraketraky aminareo hoe fetsiketsehana ny tranga iny? Izy aloha tsy dia nisy ihany nefa tsy maintsy mailo ihany zany le entana sy ny zavatra rehetrarehetra. Tamin'ny folora sy sasany no nigadana teny amin'ny kianjan'ny fahaleovantena ireo solombavambahoaka mitarika ny fihetsiketsehana. Ny aloha io nefa efa nivory teny amin'ny toerana rehetra idiranao amin'ny kianjan'ny 13 Mey nifanatrika tamin'ny mpitandro ny filaminana ireo mpanaradia amin'ireo solombavambahoaka. Efa vonina ny BRICS ny vatokely no manana hiatrehana ny fifandonana amin'ireo mpitandro amin'ny filaminana ireo. Tamin'ny fotoana nigadon'ireo solombavambahoaka ireo napetraka ny toromarika fa tsy misy fanakorontanana leferina na fandrombana fananan'olona fa izay tratra dia atolotra vetran'ny mpitandro ny filaminana. Etsakilany nanao fanamarana ny ministry ny fiarovam-pirenena ny amin'ny amelana malalaka ny fantotsana fivoriam-bahoaka fa ny okevitra sy nitondrana ny razana atao amin'ny kianjan'ny 13 Mey. Namela ireo solombavambahoaka sy ny mpiaradia aminy hiazo ny kianja ny mpitandro ny filaminana avy eo nandalo ny toerana izy ireo. Nandrasana kosa ny fahatongavan'ireo vatana mangatsiaka n'ireo razana maty nandritra ny fihetsiketsehana nataony asabotsy lasa teo. Tokony ho tamin'ny 12 ora ireo razana no mban'ny fianakaviana no tonga teny an-toerana.
raha ny zavatra hita na dia nanano sarotra ny mpikarakaraza ny fandaminana ireo vahoaka ny fanizana dia azo lazaina fa tampilaminana ny fisotro ny fandaram-potoana hatramin'ny iray orana andozana ny toerana. Mbola tranga teny Analakely teny ihany lehilahy iray voatonona ho mpangaro-paosy niaran'ny fitsaram-bahoaka. Naratra ity lehilahy anankiray vokatry ny vono nahazo azy. Samy namely avokoa ny vatandela maro teny amin'ilay toerana nisehon'ny raharaha. Tsy nisy niaino ireo olona niezaka nampilamina izany toe-javatra izany. Nentina teny ivelan'ny toerana ilay ranamana sady nitoy ny famonoana. Rehefa tonga teny amin'ny biraon'ny polisy dia tsy andohana Analakely nampidiry ny mpitandro filaminana tao amin'ny efitra vetrany ilay voalaza fa mpangaro-paosy niaraka tamina lehilahy anankiray efa rovidrovitra ny fitafiny noho ny fifanjevona. Teo anefa niala moramora ny toerana ny tovovavy anankiray nitonona falasibatra tamin'izany ari-paosy izany. Nahagaga ny olona maro ny fihetsika ity farany ka nanomboka ny fanontaniana samihafa mikasika ny mahamarina na tsy izay trangana ari-paosy izay.